nolovaina tamin'ireo razambe tany aloha amin'ny faraky amin'ny 30 volana aogositra izao dia ankalazaina ny andro afrikana ho amin'izay fitsaboana nentim-paharazana izay ary tsy diso anjara isika eto Madagasikara satria manana ny izay resaka fitsaboana izay ary mbola maro ireo mbola mankasitraka azy sy mitsabo azy amin'izao fotoana izao ka nisy ary ny resadresaka sy fanadihadina nataon'ny Elisabeth Andrinizana sy Aza Onimanana niarahana tamin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny IMRA. Folo taona ny fitsaboana nentim-paharazana ireo dingana vita. Io no lohahevitra ny safidian'ny OMS amin'izao fankalazana ny andro afrikanina ho an'ny fitsaboana nentim-paharazana izao. Ny anjara toeran'ny fitsaboana nentim-paharazana eto Madagasikara dia eo anivon'ny vahoaka mandrakariva naiza faritra na an-drenivohitra na any ambanivohitra satria i Madagasikara talohan'ny fanjanahantany dia nanana ny fiandrianany nanany maizy azy dia isan'izany ny fitsaboana mbola tsy nentim-paharazana izy tamin'izany fa tena niainana ohatran'ny rafi-pitsaboana rehetrarehetra io rehefa nandalo ny fanjanahana dia somary nandalo fahasarotana izy ary indrindrandrindra fa niverina ny fahaleovantena dia iainany vahoaka arak'izay ihany koa le izy ka ankehitriny dia manaraky ny zava-misy iraisam-pirenena dia misy efa misy lalàna sy rafitra iainany momba n'izany fitsaboana nentim-paharazana zany eto Madagasikara. Raha ny anjara toeran'ny mpikaroko indray amin'ny fitsaboana dia miara-miasa tanteraka zahay amin'ny mpitsabo nentim-paharazana satria ny vokatra izay ampiasain'ny mpitsabo nentim-paharazana no avoakanay ho fanafody manara-penitra izay lazain'ny ministeran'ny fahasalamana hoe médicament traditionnel amélioré. Zahay eto amin'ny IMRA dia mandray anjara feno amin'izay tanjo izay satria efa betsaka ny fanafody izay avoakan'ny IMRA ka efa nelipatrana zany eran'ny Madagasikara sy eran'izao tontolo izao ary ivoasedra sy anara tsy asa. Amin'ny dia maro ny zavatra noman'ny ministeran'ny fahasalamana akasan'izany. Mandritry ny efatr'andro ny andro voalohany dia misy ny fanokafana fomba ofisialy fa misy ihany koa ny fampiratiana izay ataondreo fikambanan'ny mpitsabo nentim-paharazana sy ireo mpiara-mongonantoka. Dia isy ihany koa ny fametabelarana araina ady-hevitra izay atao mandritra ny faraky amin'ny 30 voalohany volana septambra, ny faharoan'ny volana septambra ary ny fahatelon'ny volana septambra. Ary eo ihany koa ny fampahafantarana bebe kokoa ny anjara toeran'ny fitsaboana nentim-paharazana sy ireo vokatra azo avy aminy eo amin'ny fanatrarana ny fahasalamana ho an'ny daholobe. Nomarian'ny ministeran'ny fahasalamana manokana teto fa izao no natao dia andrefesana ny dingana vita ho fampivelarana sy fampivoarana ny fitsaboana nentim-paharazana miaraka amin'ireo vokatra mba ho taratra amin'ny tompom-pahasalamana fototra. Fa taona tsara indrindra amin'ny fidiran-kitra ho an'ny tanàna ny Fianarantsoa ity taona ity araka nambaran'ny PDS Petra Kotriniaina na dia nandalo krizy aza ny firenena izay no nambara nandritra ny fandalovan'ny mpanao gazety ny televiziona malagasy tany Fianarantsoa ny farany herinandro teo dia hoarantsika ary fanazavana eo amin'ny fandraisam-peo sy ny fandraisan-tsary ny Joseline Siava sy Stéphane Alphonse. Raha ny fahatanay na eo aza ny fahasahiranana misy amin'ny olona amin'izao dia tsy atao fena dia mety ity taona ity zany no mety hoe anisan'ny tsara indrin'ny fidiran-ketran'ny commune urbaine ny Fianarantsoa ary saorana ny olona zany amin'izay ny antony angambany moa dia hoe mety mba mahatsapa ny ezaka sosotra mety ataonay ny olona satria ny politika atao moa zany dia ny hoe raha ohatra ny olona terenandro rehetra kanefa tsy misy ninona ataony ny mpitondra dia tsy mety zany ka izay zany anisan'ny ezaka mba atao na ifehezana ny mpiasan'ny commune koa mba tena hanao ny asa raha fa tena ny olona mandro rehetra zany.
Eo amin'ny setry ny fitaterana kosa dia zava-dehibe ankinan'izay asa fitateran'izay ny lalana raha ohatra ka misy olana resaka lalana dia arantsika mahafatatrara fa misy olana ihany koa. Eo amin'ny tontolo ny fitaterana ho an'ny eny Atsimondrano mahazo ny lalana Soalandy Akady Vorobe iny. Araka ny fantatra dia nanomboka omaly dia tapaka ny lalana ary tsy afa nandeha ireo mpitatitra indrindra fa amin'ny coopérative Komafila sy Kopima izay miainga ety amin'ny CNAPS ary mandeha tongotra moa ny araka ny fanazavana fa iny iray tena fototry ny olana amin'izay fahatapahan'ny lalana izay sendra nandalo teny an-toerana moa ny tenanay no nanango-baovao eo amin'ny sariny Michel Arandrianarivelo. Dia toy izao no mahazo ireo fiara-pitatitra aty Atsimondrano ireto. Ny tanandro fa tsy afaka mitatitra ny mpandeha satria tapaka ny lalana hitateran'izy ireo ny mpandeha any Soalandy Akady Vorobe aty Atsimondrano. Vahiny iray ny voalaza fa fototry ny fahatapahana izany asa fitaterana izany. Tapahan'ilay mololoa iny lalana iny izay heverinay fa tsy rary izany ataon'ny mololo izany satria lalam-bahoaka iny ary tena vahoaka be dia be ny olona mponina any. Mpianatra ny tatsaha ny vahoaka samihafa ka misy commune maromaro ireo zany izay mitambatra ao. Fa ny mahafinaritra aloha dia isaorana iny commune rehetra fa nanala olana izy zao amin'izao fotoana izao dia fa lasa any fotoanam-panjakana sy any amin'ny fitsarana iny commune mitambatra ny lalana iny. Nanomboka omaly zany ny fanakana ny monoloan'io lalana io. Izay vazaha anankiray fotsiny manakana vahoaka aman'alina ka heverinay fa ny coopérative Komafila sy ny coopérative Kopima no mitatitra an'ireo olona ao. Dia mitarainy zany ny vahoaka hoe mandeha tongotra ny milana 15 kilometra ary mpitatitra zany zao dia mijano zany izao tsy miasa matsy androany. Ny coopérative Komafila sy Kopima misahana ny fitaterana mampitoy ny tanan-dehibe miainga eo amin'ny CNAPS ka miafara ny Soalandy Akady Vorobe no misahana iny lalana iny. Nambara ny mpitatitra fa miala 10 kilometatra eto Tanjombato ny lalana tapaka. Hita tao cité foana zany ny lalana dia fa tiarina efa fanolana misy ny commune dia nanao lalana déviation nakaty Ambotovary ny commune. Dia fa teo zany vita le déviation dia nanomboka izay miala tsy hiditra tany amin'ny cité intsony fa nidina nakaty Ambotovary satria zany tsy nandeha tany amin'ny cité tanàna ny zareo intsony zany ny taxi be fa niala taty amin'ny déviation ataon'ny commune. Dia fa hoe efa milamina izany dia amin'izao fotoana izao zany vareny daholo na miditra makany amin'ny cité na le makany amin'ny déviation izay nataon'ny commune. Maty zany baraza fa zao zany nataon'ny lavaka indray. Tanin'olon-tsotra zany io tany io tanin'ny mpamboly zany io dia mba hoe mien'le mpamboly zany hoe alao ty atao lalana fahasoavana lehibe ho an'ny tongotra lehibe ho an'le vahoaka rehetrarehetra le izy nefany dia nataon'ny commune lalana zany le izy nitotofany dia zao ndray izy tapahany dia tonga ny adinadiny zany. Impolo isan'andro ny fiara mitatitr'olona mampitoy an'i Soalandy Akady Vorobe sy ny CNAPS. 5 isan'andro kosa ireo mponina avy any no mifamezivezy amin'ity zotro ity izay voatery mandeha tongotra taorian'ny fahatapahany lalana. Mbola ho arahan'io moa toy ny raharaha iny satria amin'izao fotoana izao dia nakeny amin'ny fitsarana ireo ben'ny tanàna vitsivitsy tany Atsimondrano ny fampiresaka ny amin'ny famahana ny olana amin'izay fahatapahany lalana izay fa mbola resaka foto-drafitrasa ihany dia